Ndray mba fa makasika ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa taoriana ny fifandaminana teo amin'ny ligna Nalamanga, teo ihany koa ny fédération malagasy ny baolina kitra ary ny commune Antananarivo renivohitra dia nandefitra ny FMF ary ho tontosaina eo Mahamasina ihany ny lalao famaranana ny fiadina izay ho tompon-daka ny ligna Nalamanga ao anatin'ny taranja baolina lavalava. Ny Antsipirimbo avao. Misy tokoa ilay fifanitsahan'andro teo amin'ny fédération malagasy ny football sy ny ligna Nalamanga rugby fa misy ny fifampiresahana teo amin'ny commune izay tokony kianja moa zany dia niravina ihany ilay ohatran'ny disadisakely teo eto dia maniry saorina amin'ny fédération malagasy ny football izareo zany nanaiky nandefitra zareo ary nanome tsodranin'ny rugby zany amin'ny lalao famaranana eo amin'ny kianja be Mahamasina ny alahady 11 novambra zao. Efa tomombana avokoa izay zavatra rehetra mahakasika ny finala zany fa ny budget sisa nendasana amin'ny fotoana io ka eto dia miantso ny budget baolina rehetra eto Nalamanga zany hanatrika ny finala io satria anisan'ny afisy vaovao izy io satria raha nijerena dia teo foana ny ministère fahasalamana raha ny 3FB niatrika ny lalao famaranana fa tamin'ity kosa dia mivokely izy samby boaty ary RC sy ny USACL zany niatrika ny lalao famaranana. Mialohan'izay dia misy ny lalao famaranana vehivavy ihany koa izay atrehan'ny TFM Mahakasina ifandona amin'ny FPAC Manosbe Mandrakibato. Azo lazaina fa amin'ny ankapobeny zany dia tomombana ara-dalàna daholo ny fikarakarana fa miandry anareo mpijery baolina fotsiny zany sisa ny ligna Nalamanga.